Dia faly miarabanareo rehetra indray tonga soamantsara eto amin'ny chaîne androany dia miarabanareo koa tratran'ny taona 2016 enina ambin'ny folo sy roa arivo. Ity ny vidéo voalohany amin'ny teny malagasy amin'ity taona ity dia izay no anararaotako iara-bananareo rehetra rehetra miaingana hitondra soa sy fahombiazana ho antsika rehetra ity taona vaovao ity dia ho tahiny tompo daholo antsika rehetra. Dia ny vidéo androany zany aloha dia vidéo somary hafa kely mety efa hitahitanareo ihany ny zavajavatra fanaoko taloha resaka fikarakarana tarehy zany ity ny tena marina sy fikarakarana volo. Dia izy zany ny zavatra ataoko mandritra ny weekend rehefa ilay lahady hariva tolakandro iny mba milamindamina ao an-trano dia hiomana amin'ny herinandro vaovao indray dia ito zany ny fanaoko hoe rehefa avy mahandro sy ohatr'izany dia nina no zavatra ataoko zany mba hikarakarako ny tarehako bebe kokoa satria amin'ny fotoana iny mba misy fotoana bebe kokoa ahafahako mikarakara ny tarehako sy manadio ny nifiko satria ny nify indraindray indrindra rehefa ohatra hoe mpisotro kafe ianao na mpisotro dite na mpisotro coca zavatra maintimainty zany dia lasa mimavomavo foana io nify io dia zany ny zavatra ataoko zany mba fotsifotsy ny nifiko indray nefa zavatra tsy lafo no tsy zavatra manimba zany fa zavatra tsara zany no tiako lazaina. Dia za aloha tsy misotro kafe koa tsy misotro coca ihany koa fa mba zavatra mba tiako zavatra fanaoko zany zay dia zay angamba fa dia raha ohatra liana ianao dia ndao avy hatrany ary. Dia atomboka amin'ny fiborosiana ny nify sy fanasana ny vava angamba izy zany izy ity aloha dia tsy atsorantsika intsony angamba hoe ohatrany ahoana ny fiborosiana ny nify zany. Fa ny manaraka dia ny ohatrany hoe gommage ny nify angamba izy ity crest 3D white polishing treatment izy ity zany hoe misy pasipasika kely izay izy manadio ny ivelan'ny nify. Hitanareo tsara mihitsy hoe ny ivelany fotsiny ny ataoko fa tsy ilay any anatin'ny vava any. Dia miditra amin'ny tarehy indray tsika lemana mandomando amin'ny rano mandomando amin'ny tarehy dia mampiasa an'ity Ten Ives Fresh Clean gommage koa izy ity na exfoliating scrub. Dia ito zany za ilay manao an'ilay boribory amin'ny tarehy manala ny zavatra rehetra izay maloto rehetra amin'ny tarehy any. Dia rehefa vita sasana amin'ny rano matimaty ilay izy dia fafana tsara amin'ny tarehy. Rehefa fafana amin'ny tarehy dia miditra amin'ny toner stick. Toner anananao mety daholo na eau de rose dia mahafinaritra tsara mihitsy. Fa ity apitaiko ity zany Neutrogena izy ity. Dia ilay toner manala an'izay zavatra mbola tsy afaka an'ilay exfoliating scrub teo na ilay gommage zany no mamerina ny tarehinao amin'ny tokony izy. Masaka indray ny ampiasantsika eto. Arbre thé vert hozy izy izay hitanareo teo ilay anarany dia ataoko amin'ny tarehy rehetra rehetra. Mila marihana fa tsy mahazo atao akaiky ny maso izy ity. Dia ohatr'izao ny fanaovana anazy indray. Ampiako tsikelikely ilay izy fa somary manifinify ilay produit dia ampiana tsikelikely sahala amin'izao. Dia 20 minutes iny mijanona eo dia iny amin'izay izy fa sasana izy avy eo. Dia sasana amin'ny rano matimaty avy hatrany dia asorina amin'ny lingette aloha raha ohatra ka manana lingette ianao na tonga dia sasana mety daholo. Dia rehefa sasana iny dia misy rano matimaty indray ny tarehy dia mampiasa an'ity L'Oréal Pre-60 Clean ity indray ity tena manala ny zavatra rehetra izay tsy afaka rehetra teo. Ilay masaka kosa tsy mety hoe miala satria efa ny absorbe be ny tarehiny fa sady mamerina ny tarehinao malefadefaka no manala izay tokony mbola miala amin'ny tarehinao. Rehefa vita indray iny dia miverina amin'ny toner fa tsy dia mikosika be loatra intsony eto fa safosafoina amin'ny toner fotsiny mamerina an'ilay hoditra amin'ny tokony izy. Dia crème hydratante dia Nivea soft satria atory dia tsy maninona na mazevadzevatra ary ilay crème amin'izay afaka miabsorbe tsara amin'ny tarehy.
dia iny ianao fa manararaotra manao massage ny tarehinao. Iny no sady mampiditra an'ilay produit ianao no manao massage. Dia miditra amin'ny volo raitsika dia ezahana manao borosy misy nifinifiny sy misaratsaraka ohatr'izao tsara ny ampiasaina rehefa mando ilay volo satria mora simba ilay volo rehefa ohatra ka rehefa mando ohatr'izao izany. Dia ny produit ampiasaiko anankiroa fotsiny. Ny anankiray dia ity Fantasia Hair Polisher ity. Ity no manampy ny voloko mitsotra satria ny voloko olioly dia manampy ny voloko mitsotra izy ity. Sérum, karazana sérum izy ity tena efa nampiasaiko efa aman-taonany maro. Dia ataoko amin'ny lohambola aloha izany dia izay ambony amin'ny tanako iny no ataoko eo akaikin'ny tarehy eo. Dia eto indray mampiasa argan oil ity. Argan oil ity tena tsara be amin'ny volo mihitsy koa. Ohatran'ny hoe treatment ilay izy raha ohatra ka manana volo maina ianao dia tena tsara be mihitsy ny ampiasaina amin'ny volo fa na dia volo efa normal ary ny asiana an'ity mangirangirana tsara mihitsy. Dia ataoko amin'ny lohambola fotsiny izany fa tsy atao akaikin'ny loha mihitsy izany. Ilay izy dia efa vita izay dia izay dia andeha hatory amin'izay izany za. Dia izay ilay vidéo ry zareo. Vita soma tsara dia andeha hatory iny fa vita ny fikarakarana rehetrarehetra. Dia izay indray aloha izany fa dia amin'ny manaraka indray dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia veloma daholo indray tompoko. Nahafinaritra anao ilay vidéo teo, aza misalasala manome pouce en l'air dia aza misalasala koa mizarazara an'ilay vidéo amin'ny namanao rehetrarehetra dia amin'izay koa izy afaka mahita. Dia raha ohatra ka mbola tsy nisy abonné ianao na nis'inscrire dia manasa anao hisabonné satria maimaimpona ilay izy. Dia misy vidéo vaovao amin'ny teny malagasy isaky ny zoma hariva dia manasa anao hiverina indray izany amin'ny zoma heriny. Dia raha hijery ny vidéo teo aloha ianao dia jereo eto.